Tolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azoko amin'izana volana dia mahazo vahana ny varatraza morontsiraka atsinanan'ny nosy. Araka izany mbola hitoetrany ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanana. Andrahona na anjombona raha na herikerika manify ho an'ny ilany atsinanana ny tany. Araka izany dia iaina ao anatin'ny volon'andro ririnina trany raha hatramin'ny rahampitso, izany hoe angatsika ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray, mila mitandrina trano ny mpiandrika aty amin'ny morontsiraka andrefana sy atsimon'ny Madagasikara hatramin'ny rahampitso fa mety mbola aherin'ny ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy kosa dia mety aherin'ny ranomasina hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Vokatra izany dia mila mitandrina fatratra na aleo tsy mihitsy ary arao atsakany sy andavy tany ny toromarika omeny manam-pahefana fotony hisoroana ny lozany izy eo. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso izao ny jerentsika amin'ny antsipiriany dia hisitraka orana malefaka ho teny Ankadohana ny morontsiraka atsinanany ny Madagasikara. Andrahona na anjombona raha na herikerika manify ho an'ilany atsinanany kapitany. Mifaritra hafa ho maina tanteraka nitsy ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa indiavy masoandro. Raha ny tolakandro indray hitoetrany ny orana somary miatoato amin'ny morontsiraka atsinanana, mety hitatra hatrany amin'ny tendrony avaratra moa izay orana malefaka izay. Ny ilany atsinanany afovoantany dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify mihitsy aty amin'ny manodidina ny loatra mangoro sy mifaritra ivarivava. Mifaritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andrahona mety hisy any enerjika hisina tandrifin-drahona indraindray ny any melaka sy ny ilany andrefa ny lava. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 3-3 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny Morondava, Torak'Ivaingony, any Mahajanga sy Antsohihy. Eo amin'ny 20 na 3-20 degré kosa ho an'ny faritra Rata. Maripana ambany indrindra saika eo amin'ny 10 na 12 degré ho an'ny afovoantany. Tazatika amin'izao fa mbola angatsika hatrany aloha ny andro raha ho amin'ny rahampitso. Ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy indray dia miha malefaka kokoa ny tsikony indray na izany na tsy izany mety mbola hita taratra ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanana. Ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy aloatra mangoro moa dia andrahona na andrahona mety hisy fisavany ihany eny antsefatsefany eny. Mifaritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny mety efa hita taratra ihany koa ny zavona ny voamaraina amin'ny ilany andrefa ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana dia manodidina 2-30 na 3-30 degré ny maripana ambony indrindra amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana. 3-20 na 4-20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Mety ho tafidina 7 ka hatramin'ny 7 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Raha ny vinany toetry ny andro ny talata ary namaranantsika azy dia saika ho maina aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara ary anjaka ny zavona ny voamaraina aty amin'ny afovoantany iray manontolo. Mety hisy orana malefaka ihany ny voamaraina be ny manodidina tsetra. Raha ny vinany maripana indray dia eo amin'ny 3-30 degré ny maripana ambony indrindra any Mahajanga sy Antsohihy. 3-20 na 4-20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Mety ho tafidina 5 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritra anatiny. Tsy ho latsa-danja amin'izay fa angatsika ihany koa ny andro amin'ny ankapobeny any Ambikolava satria mety ho tafidina 10 degré mihitsy ny maripana ambany indrindra. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré eo ny maripana indrindra. Dia izay indray vinany toetry ny andro atanatin'ny 3 andro avy ho amin'ny manaraka izay. Milomatoto.